fivorianato zany a dia ny fanatanterahana zay fa tsy ny hoe fametrahana ntsony le tanjona fa fanatanterahana azy hoe ahoana ny anatanterantsika an'izay zany zavatra tena mivohitra ato zany zao amin'ny restitution ataon'ny mpiara-miasa eto satria nasaina nandray anjara mihitsy zany mpiara-miasa amin'io le hoe ahoana ny atrarana le tanjona dia ny hoe amin'le hoe mahafa-po ny mpandohetra zany a dia hiditrytsika zany amin'ny resaka hoe évaluation externe zany hoe tohorinasa na administration hafa akoatry ny DGI mihitsy zany no anao ny évaluation hoe mahafa-po ve sa tsy mahafa-po ny asa ataon'ny DGI satria mo io zany raha ohatra ka hoe ny anatiny any a dia mety tsy tena mahavita n'izay le karazana fanontaniana eny amin'ny mpanjifa zay